Sokatra amin'ny fiara-miasa amin'ny any ivelany ahafahana mampiroborobo ny tontolon'ny fizahantany Madagasikara amin'izao fotoana izao. Zava-dehibe noho izany ny fanomezana tolotra maro samihafa ho an'ny mpitsidika. Antony indrindra andraisana avy eo anivon'ny Ministeran'ny Fitanterana sy ny Fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro anjara amin'ilay tournoi golf eto Madagasikara mandritra ny 3 taona. Fandresena Miray sy Rojo Christelle Rakotomalala. $20 miliara isa-taona ny vola mihodina amin'ny tontolon'ny fizahantany maneran-tany amin'ny taranja golf. Misy fiantraikany indrindra eo amin'ny sehatra ny toe-karena noho izany ny fandraisana fifaninanana ny iraisam-pirenena toy izao. Samban-draha teo Madagasikara no andray anjara amin'izany satria nahafeno amin'ny fepetra rehetra takiana ny golf du Roubaix ny andakana. Isy tournoi maro eto Madagasikara zany amin'ny novambra zao. Ary io efa nisy ezaka efa lavitra ezaka be efa mambolana maro nentina teto rehefa vahiny reto zany hijery an'le tokotany eto ny terrain de golf hoe afaka mandray le tournoi satria misy exigence be zany, misy zavatra tsy maintsy ajaina zany amin'le tournoi de golf, tsy maintsy araka ny teneniko teo terrain manara-penitra afiditra amin'le naovana le tournoi mondial zany Madagasikara manomboka zao. Azo heverina ny alamafisana sy ampahafantarana bebe kokoa ny Madagasikara amin'ny alalan'ny taranja golf, ny tombon'ireo mpandraharaha olona amin'ny fahafantarana ny nositsika, 80 rahateo ireo firenena izay ampiaina mivantana ity lalao ity. Izany indrindra no antony nisian'ny fiaraha-miasa teo amin'ny ministra ny Fitanterana sy ny Fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro Joël Randriamandrano sy ny délégationna malagasy ny golf. Voalohany indrindra aloha ny olona manao an'io fanatanjahantena io satria azo atao mihitsy hoe sport mihitsy ilay izy dia olona voalohany aloha manana pouvoir d'achat. Zay aloha ny voalohany. Dia faharoa olona tia mivoyager. Nefa rehefa mivoyager ireo golfeur dia mazava loatra zany fa ny amin'ny toerana misy golf no alehany. Tsika Madagasikara nefa mbola anankitelo raha tena resana hoe nisany hoe terrain golf eto Madagasikara. Na dizany na jany ary dia nanaiky zareo hoe anao an'izay le tournoi satria tournoi mondial izy io tena tournoi le hoe ancien champion rehetra eran'izao tontolo zao no passionné na golf zany amin'izao fotoana zao dia manaraka ny tournoi io. Dikan'izany zany misy retombées vraiment économique sy touristique ho an'ny Madagasikara izy io. Nanohana izao fiaraha-miasa izao ihany koa ny avy ao anivon'ny ministera amin'ny positra sy ny fifandraisan-davitra. Mandeha any Maurice na mandeha any Seychelles mahatonga an'izareo betsaka touriste mandany vola be manana golf be dia be zareo satria ny olona tsy tia amin'izao zany manotouriste zany intsony tsy hoe mijerijery tany fotsiny fa tonga koa ny olona manao golf na manao zavatra sportif zany ka zay moa ny rahany amin'ny ministeran'ny tourisme. Tanterahana androany tety andakana Ambohidratrimo ny fifanaova-tsony mpiara-miasa teo amin'ny Fédération Malagasy ny golf, ny Ministeran'ny Fizahantany ary ny golf du Roubaix andakana fiara-miasa izay aharitra mandritra ny 3 taona.